laza fa tsisy taratasy fampisamborana zany a dikan'izany mbola voatany ambadimbadika tany vao mikarika hoe tsy azo atao ny sambotra nyity fa nefa tianao samborana marina dia alora angato flagrant délit azafady fa be dia be nianatra lalàna eto amin'ity firenena. Misy fanazavana kely tiako atao amin'le hoe flagrant délit satria le hoe tratram-bodiomby voalohany aloha tsy maintsy misy heloka e zay anao vao hiteny hoe tratram-bodiomby le olona ary ny fahatarana bodiomby zany a misy fetra ny fanenjehana an'le olona na amin'iny andro nanaovany an'le heloka iny viny izy nanao an'izany heloka zany le heloka efa edikevitra nanao villemorte de heloka raha nilazan'izany izy dia efa tapabolana mahery tany ka naninona tamin'iny andro iny tsy nisamborona zay ny flagrant délit samborona amin'iny andro ilazana fa nanaovany heloka farafahelany a ny apitsolio fa tamin'izay tsy nisy zany hoe mbola nisy komity ny forokoronina zany tao a dia ilazana hoe atao hoe tratram-bodiomby ka dia araky ny lalàna fa mahagaga ihany ny ilazany zay mahay lalàna satria hoe dia efa tongany hoe fiarovana mafy ny tsy marina dia mahasahy miteny zavotrany zany fa efa vao na ny flagrant na ny heloka dia aminay dia efa tsy misy mazava ary ny flagrant délit indrindra dia aolana ihany koa. Ny zava-misy tsotra fotsiny samy mahita isika rehetrarehetra tsy takona fenina tsisy tsy miaiky hatrany amin'ny banque mondiale ka hatrany amin'ny FMI ka hatrany amin'ny union européenne mandalo amin'ny union africaine fa tsy mety ny fitantanana ny firenena mijaly ny vahoaka malagasy zao tafasaraka amin'ny vahoaka le mpitondra dia lasa matahotra vahoaka dia matahotra zay mety hisehon'ny atezeram-bahoaka ka raha vao nizaniza dia lasa atahorana hatramin'izay ngenina ny misy foana mifandrarana ny tsipopoka fa hitapirenena ny fivarotana tsipopoka ohatra rehefa 26 juin fa zao tena lasana tsipopoka kilalao aza atahorana donc rehefa manao ny tsy mety dia matahotra dia mahita fahavalo amin'ny olona rehetrarehetra dia atao zay amelezana ny olona rehetrarehetra ny maire mapara dia gafio ny atao zay ana suspendiavana ny any Dego dia ho suspendiavana koa ny any Tamatave dia ho suspendiavana koa ny any Majunga dia zany rehefa matahotra fa zao fotsiny ny teninay a ny mapara miaraka amin'ny vahoaka tsy namadika ny vahoaka ny mapara tsy namadika ny vahoaka ny asakasaky zay namitaka sy namadika vahoaka ny vahoaka tsy matahotra azy tsara mba asiana fanazavana raha teknika hatrany le mikasika le hoe tratram-bodiomby na hoe flagrant délit izy io mantsy amin'ny fijery malagasy dia mipetraka fotsiny hoe tratram-bodiomby fa araky ny lalàna izy io dia mazava tsara voalaza ao amin'ny andininy fahenina sy roanjato na article 206 ny code de procédure pénale ny antsona hoe flagrant délit inona avy a no atao hoe flagrant délit ny atao hoe flagrant délit de hoe acte qui se commet actuellement na qui vient de se commettre na dans un temps très voisin de l'action suivi par clameur public être en possession des objets compromettants zany na le hoe objet volé zay ny antsona hoe flagrant délit ary amin'ny article 209 ary amin'ny paragraphe farany misy réquisition des chefs de maison dia tsy fantatra hoe aiza amin'ireo ary zany no ahafahana manenjika ny loholona lilson fa hoe nanao flagrant délit izy averiko ny ray mandeha qui se commet actuellement na qui vient de se commettre dans un temps très voisin de l'action suivi par clameur public être en possession des objets zay no antsona hoe flagrant délit akoatran'izay tsisy resaka flagrant commissaire mpanao enquête io a